Sy ala lavitra amin'izay vaovao zay ihany sika satria dia tafaverina omaly voalohan'ny volana aprily 2024 ny fifamoivoizana ho an'ny fiara rehetra ao akazo mahitsy eo amin'ny PK 512 plus 500 lalam-pirenena fahaenina izy ity raha tokana ahitana fahatapahana izany lalan'izany atao anatin'ny fotoana izay nandalovan'ilay rivodoza Eliakim farany teo fahatapahana hatrany 10 metatra tany ho any moa no hita teo amin'ny ity lalana ity toromarika avy amin'ny filoham-pirenena Raha mampianana raha teo ny tokony hanohizana hatrany ny ezaka eo amin'ny asa fanamboarana toy ny eny amin'ny lalam-pirenena fa 470 efa perinasa tanteraka ihany koa ankehitriny ministeran'ny asa vavety eny amin'ny lalam-pirenena hafa sy ny eny amin'ny lalam-pirenena iny ahafahana mampitohy ny tanàna amin'ny renivohitra ny ministera raha teo ihany koa dia manara-maso ny vesatry ny fiara izay mandalo amin'izany lalam-pirenena izany ahafahana mikojakoja ary ampaharitra ihany koa ny lalam-pirenena izay ny momba an'iny fa raha ny vaovao momba ny toetrandro kosa indray no asitsika teny dia miovaova tsy maro toerana ary toetrandro somary mangatsiatsika izay ahitrana rivotra malefaka io no mamaritra ny toetrandro nanomboka androany itoy amin'ny Ranopiso talata sy alarobia raha ny voalazan'ny sampandra mpamantatra ny mety toetrandro ny maripana kosa dia tsikaritra fa dia hidina ny maripana ambandrindra sy ny ambondrindra ho iatrany ny avy eo anivony sampandra mampafantatra ny mety toetrandro lafo vaovao afatanteraka kosa indray no resantsika ny momba ny fahasalamana tsy mbola marisika amin'ny fanaovana fanabeazana aizana na ny fandrindram-pianam-piananakviana ny ankamaroan'ny vehivavy any ambanivohitra ny amin'ny tapany atsimon'ny Nosy iny raha ny any amin'ny CSB Maroalimainty indray dia tokony ray isan-jato ny vehivavy eo ihany amin'izao fotoana izao no marisika amin'ny fanatanterahana izany fandrindram-pianam-piananakviana izany ho an'ny ao amin'ny ataontsika hoe tanàna Ranopiso dia efa marisika indray ny vehivavy saingy tsy misy ny fanafody indrindra fa ny tsindrona izay ampiasaina amin'ireo vehivavy zany mba ahafahana mandrindra ny fiainam-pianankaviana araka ny tokony ho izy ho arahantsika ity fanadihadiana ity. Raha misy 3 isam-bolana ny vaovaovao ny tena marina no hoe voasamle nouvelle utilisatrice amin'ny PF zara raha mahita 3 na 4 ao anatin'ny ray volana misy izy dia tsy misy tambo be ny ino moa zany utilisateur régulier na amin'izao tokotokony eo amin'ny 70 io le table bac manondro an'izany mandididina ny 70. Fa raha tsy marisika amin'ny fampiasana ny fandrindram-pianam-piananakviana ny vehivavy ao amin'ny commune Maroalimainty dia ny fanafody kosa no tsy ampy ao Ranopiso. Nanomboka tamin'ny volana novambra taona 17 sy 20 farany teo no tsy nanana fanafody momba ny fandrindram-pianam-piananakviana itao an-toerana. Araka ny ambaran'ireo agent communautaire dia marisika tanteraka amin'ny fanaovana izany fandrindram-pianam-piananakviana izany ny vehivavy ato amin'ity toerana ity saingy voatery mividy antolanary ireo olona maniry te hanohy izany. Ny tsindrona moa no tena be mpanao indrindra ato Ranopiso ka tafiakatra hatrany amin'ny 5,000 ariary ny vidianany vehivavy iray ny tsindrona amin'izao fotoana izao any amin'ireo toerana misy izany hoe any Taolanaro.